amiko afaka mpandeferana za fividianana zany aloha pour le moment. Nefa kosa ny élection sy maintsy atao ireo ange le olo mitondra eo misy anegny zany sy mahatonga zay zavatra zay. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny filan-kevim-panjakana na ny Conseil d'État rehefa avy namoaka ny heviny tao amin'ny tambazotra tserasera sy tamin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny fahitalavitra ireo mpanohitra nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo satria raha araky ny lalàna dia tsy tokony atao amin'ny fotoanany orana zany fifidianana zany. Nanaiky ihany ny filan-kevim-panjakana fa ny daty izay anatanterahana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna dia raikitra ny faha 12 volana Desambra 2024 ihany. Nisy vitsivitsy no naneho ny heviny nakasika ity resaka fifidianana ben'ny tanàna na emitra ity dia tsy izy zany fa ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randriana Solonyaiko, ny filoha nasionaly ny HVM Rivo Rakotovao, ny sekretera jeneralin'ny tima Rina Randriamasinoro sy ireo mpanaraka akaiky ny raharaham-pirenena maro samihafa. Fa fantatra zao mois de décembre io andro manorana, période de pluie. Fa maninona no apetraka daty io amin'io. Io zavatra ho ataon'ny fanjakana io zany zay tsy manome mazava ny daty anaovana ny fifidianana dia manitsakitsaka feno ny zoan'ny olom-pirenena rehetrarehetra zay ka apetraka amin'ny vahoaka mihitsy koa zay fanontaniana zay hoe eketsika ve ny fametrahan'ny fitondram-panjakana didy jadona eto amin'ny firenentsika satria matoa izy tsy manao fifidianana dia jadona zany ny tianao apetraka eto amin'izay fotoana izay satria izy ny manendry an'ireo olon'ireo zay olona efa lany mandat. Fa raha mijery fotsiny ianao dia ohatran'ny vonina ny tsy maharan-dalàna mihitsy ny gouvernement. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny filan-kevim-panjakana dia anisany antony nanemorana n'ity fifidianana ben'ny tanàna ity ny fanajana ny feptom-piasan'ireo olom-boafidy izay tapitra amin'ity taona 2024 ity sy ny fanajana ny fiantsoana mpifidy 70 andro mialohan'ny andro fifidianana kanefa tsy tratra zany. Efa vonina ihany koa ny gouvernement amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ity taona ity raha ny nambaran'ny Prime Ministre Christian Tsay hoy ny filan-kevim-panjakana. Ny gouvernement no manapaka an'izay tetiandro zay ary mandray ny sosokevitra avy any amin'ny seny ohatra nanaovana tamin'ny fifidianana ny osombavim-bahoaka zay. Ny zavatra tiana apetraka fotsiny efa nambarom-bianimbiany fa arositsika amin'ny taona ty ihany koa fifidianana ny ben'ny tanàna. Ary ny antony tena tsy azo anoharana na cas de force majeure raha adika amin'ny teny frantsay izay nentina nanamarinana ny fanemorana ny daty fifidianana io lasa 12 volana Desambra 2024 io izay marina moa fa daty ivelan'ny fepotona voafaritry ny lalàna dia ny fametrahana ny anteny miram-pirenena vaovao izay efa vita voatsela teo moa zany izay nampimenimenina ny Nève Raholdine sy ny fiandrasana ny fananganana gouvernemanta vaovao izay mbola tsy vita hatramin'izao. Raha ny lalàna mantsy dia tokony hoe eo anelanelan'ny 1 Mey 2024 ka hatramin'ny 3 Novambra 2024 no tokony anatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity fa rehefa misy antony tsy azo anoharana ihany izay vao afaka emitra. Ka izay fananganana gouvernemanta vaovao zay zany no tranga tsy azo anoharana hoy ny filan-kevim-panjakana na ho an'ny voamieram-pifidianana zany na ho an'ny seni. No zany antony vitsivitsy zany ary dia mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery indray zany hoy ny daty anatanterahana ny fifidianana amin'ny ben'ny tanàna amin'ny 12 Desambra 2024 raha ny didim-pitsarana navoaka ny filan-kevim-panjakana na ny Conseil d'État. Voanarehan'izany vaovao zany Hery Rasoamaromaka, gouvernoran'ny faritra Analamanga sady sekretera jeneralin'ny antoko TGV dia nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa. Naneho ny heviny mahakasika ity fifidianana ben'ny tanàna izay ataon'ny faha 12 volana Desambra 2024 ity ary nitondra ny valikavatra mazava ho an'ny filan-kevim-panjakana sy ho an'ireo mpanohitra izay naneho ny heviny mahakasika io daty io araky ny hitantsika teo ahitana ny Siteny Randriana Solonyaiko, Rivo Rakotovao sy Rina Randriamasinoro izay mahafantatra fa tsy mifanaraka amin'ny rafitra ao amin'ny lalam-panorenana mihitsy ny fametrahana an'io daty fa 12 volana Desambra 2024 io. Aminy dia tsy misy mahamaiky amin'izany fifidianana izany. Ndao ary enona zany valikavatra avy amin'ny Hery Rasoamaromaka zany. Io samy mana stratégie no anatin'ilay izy hoe laharam-pahamehana ve no fifidianana ben'ny tanàna ohatra Androany
na ho afaka ray volana raha voaka volana na hoe amin'ny andro afiorana na hoe amin'ny voalohan'ny taona amin'ny herintaona fa le zany tena mila atao zavatra mipetrapetraka satria zao hitantsika manko rehefa mandeha ny fividianana ninona fividianana mandeha tena ohatrany mijanona daholo ny fiainam-bahoaka na ny maire ara tsy mieritreritra fampandrosoana any amin'ny commune misy azy fa ny ataon'ny maire dia ahoana ny ampalany anahy vo eo tsika niatrika fividianana député hitantsika ngamba fividianana député fa raha satry ny olona dia aloha fividianana député foana isan'andro satria mipotsaka daholo ny olona rehetrarehetra mifanampiana mifanomezana amin'ny promesse n'inona dia adino le fiainam-bahoaka isan'andro rano le zany tena marina dia zao hoe tsy asiana teritery tsy asiana iny satria zava-dehibe tsy afaka anova gouvernement isaky mandehtsika fa aloha zay olona tena voafidy misy teo tena mba hanatanteraka raha mifanirina dia hoe izy mihitsy niaraka mita mandat président de république zay mifanirina hoe tena mba olona ao anatin'le izy manana ny traikefa manana ny zavatra hoentiny koa anatin'izany ministera zay atao am'izany amin'izay tsika tena tsisy andrakandrana namaly an'iny resaka nataon'ny governorana Nalamanga ery Rasoa Marimakiny ihany koa anefa paraina Auguste rehefa misy tsy mitombona ny fanehoan-kevitra nataony satria tsy maintsy apetraka ny ben'ny tanàna na dia misy aza ny olana marobe ara-tsosialy izay hatreto aloha dia tsy voafehin'ny mpitondra ny famahana azy te hampiembotra ny fifidianana foana reto mpitondry reto ka mitady ny fomba rehetra atongavana amin'izany iny moa zany le ny fitondragna omaly igny hoe raha mitenyny gouverneur dia hoe mbola maro loatra ny problème misy hoe ao ny rano izy ny mpianatra bourse ny mpianatra délestage ny lalagny sy ny namany dia eo za aloha dia hitany sara zany rolo fa mahasapan'izay ry zareo fa mahasapan'izay izy efa sara zay nefa kosa ny élection sy maintsy atao ireo ange le olo mitondra eo misy anegny zany izy mahatonga an'izay zavatra zay ka io ny sara tokony vagny io na maire izy na izy ohatra ny fahitako anazy zany ohatra ny sy nampoizina ry zareo ihany koa le zavatra navoaka ny conseil d'état satria mety nieritreritra izy hoe tena anemitra an'io élection io raha maheno an'igny teny igny anao ny conseil d'état zany ohatra ny sy nanaraka ny le heritreritra iny ka hoe natao hoe mety anao atao ihany io ka misy zavatra sy mifanaraka sara angamba le sy nandeha sara ny tady lokanga entre amin'ny fazakana sy ny conseil d'état ankoatr'izay ihany koa dia tsy mitombona ihany koa ny antony natolotry ny filakevim-panjakana raha milaza fa antony tsy azo anoharana ny fametrahana ny gouvernementa vaovao hoy paraina Auguste ndao arenona ny zavatra nolazainy mahakasika an'izany nefa dia misy zavatra ohatra ny sy mety indray le argument le conseil d'état hoe cas de force majeure ho izy le hoe resaka fakapetrahana député ny resaka fahatarana gouvernement ho anay zany raha zerenay décision da nataony HCC tamin'ny fotoan'androny tamin'ny resaka cas André Robel le nangataka zay tao amin'ny collectif nangataka hoe aemitra ny élection igny dia nataony sy cas de force majeure zany fa hoe zavatra hoe efa fantatra ire zany izy fo misy raha mandeha ary amin'ny korotana ianareo ko misy sy mahazo autorisation dia mety misy an'io fa fantatra zany hoe zavatra hoe inévitable ho izy izay ho izy natao cas de force majeure zakon'izay ny zavatra natao ka ity nefa ny hoe iza ka iny manao ny daty fantatsika sara ny daty ny resaka législative ohatran'izay le fanapetrahany gouvernement ne ireo ane manapetraka ny gouvernement io zay zany ho anay dia sy dia tena mitombony loatra ny zavatra zay ankoatran'ireny fanehoan-kevitra ireny dia nanomeny heviny ihany koa ny mpitondra teny RMTM i pasteur Edouard Tsarame nanazava fa fanodikodinana saim-bahoaka fotsiny ny fanemorana lavan'ny datim-pifidianana tsy manana finiavana hanatanteraka nyity fifidianana communal ty mihitsy ny fanjakana ho izy ka mety emitra hatramin'ny taona 2024 ny fifidianana communal eto Madagasikara raha araka ity vaovao hitantsika tamin'ny tambazotra-tserasera Facebook ty manaraka izany dia nanambara ihany koa izy fa tsy misy lalàna miteny fa tsy azo tanterahana amin'ny andro latsakorana ny fifidianana ary farany manao antsoavo an'ireo ray aman-dreny mpiray-tanindrazana izy ireo anatrika ny lahadinika ifanaovana ijerena ny fampandrosoana ny firenena araka izany dia hita fa somary mizarazara ny hevitr'ireo mpandinika raharaha-pirenena eto amintsika eto Madagasikara
fa ny zavatra mazava aloha hatreto dia ny mpikambana ao amin'ny Antoko TGV dia tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitra niraisina tamin'ny filan-kevim-panjakana raha toa ka nanaiky ampiemotra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny 1 volana Desambra 2024 ny gouvernemanta. Raha tsotsorina dia tsy te hanatanteraka fifidianana kominaly ny pomban'ny mpitondra fanjakana. Zay indray ny video antsika androany. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany dia azadino manao j'aime sy misabone dia amin'ny manaraka indray.